Kandida misokatra amin'ny rehetra izy samy mirotsaka amin'ny anaran'ny antoko Madagasikara ao amin'ny komunina Teroka izay mitondra ny laharana faharoa ao amin'ny bilitadokana. Laharam-pamehan'ity kandidata iny sosialim-bahoaka. Raha ny Fandravi-Raviana Vola no imasoany ireo mpifanandrina aminy dia ny mahasoany vahoaka amin'ny lafim-piainana manontolo izay voaraikitra ao anatin'ny manifesto kosa no any samy. Ny diabe fiarahamientana amin'ireo vahoaka, ny fanentanana ny isam-baravarana. Ny tena maika zany dia ny sosialim-bahoaka. Ny resaka teo zany resaka rano, resaka misy pompe eto na tsy mandeha na tsy ampy. Vitatsika zany ary vetivety ihany zany dia vitatsika. Faharoa resaka jiro, misy poto eto amintsika fa mampalahelo dia tsy misy ampoule. Magaganay anatin'ny propagande endrala vao mametaka an'ilay ampoule. Ny antsika fampandrosoana maharitra no atao. Mila mazava zany ty tanàna ty. Fahatelo eo koa ny fandrapehan'ny filaminam-bahoaka zany. Eto aminay misy poste avancé anankiray. Dia ery avaratra Talamohatra misy poste avancé gendarmerie anankiray. Magaganay dia zao efa ela vita le trano fa tsisy gendarme ohatra amin'izao. Ka zay rehefa voalany dia tsy maintsy misokatra io. Mila milamina amin'ny vahoaka fa raha tsy milamina amin'ny vahoaka tsy afaka miasa amin'ny vahoaka. Faharesen-dahatra ihany koa no iarahan'ireo mpiaradia aminy amin'izao fifidianana izao. Iray ny toromarika apetraka. Ny kandida mpanolontsaina izay samy mitondra ny laharana faharoa ihany koa ao anatin'ny bilitadokana. Zay reto zany dia KMSR vondron'olona mpanohana ny monsieur Sam Rajonera amin'izao fifidianana izao. Ary ny tanjonay dia ny ampandresy azy, ampandany azy eto Ambobao an-Teroka. Ary manao ny aina tsy zavatra mihitsy zay amin'izay zavatra atao rehetra. Dia miaraka amin'izay manampy azy anatanteraka ny zavatra rehetra rehefa lany soamantsara izy dia miara-miasa zay miara manatanteraka ny finanasany rehetrarehetra. Manentana antsika fokotany eto Morondava, ny vahoaka ny Morondava Ray Maray vohatra. Andao tsika hanova hitady fanovana tanteraka satria zary fahalalaham-pokotany foana tsika hatramin'izay teto. Manentana antsika amin'ny 7 amby 20 volana Novambra fidio ny laharana faharoa. Kandida natolotry ny Madagasikara taritiny Sam Rajonera sy ny mpanolontsaina miaraka aminy. Kandida laharana faharoa ihany 7 amby 20 Novambra tompoko. Filamatra ho an'ny kandida samby miara-miasa ho fampandrosonana Teroka. Ny fampihavanana ny mponina amin'ny taniny, ny filaharana amin'ny vahoaka izay entiny ary ny fampihenana ny tahan'ny fahantrano eo amin'ity komunina Teroka ity.